Ny fatahoran'i Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Salamo 119:10. Ny fatahoran'i Jehovah no fototry ny fahendrena marina raha lasaina bavy-malala. Ary mihoatra lavitra noho ny fahalalana rehetra azo avy amin'ny boky tsotra ny fatahoran'i Jehovah. Koa izany no mahazava-dehibe ny hoe famakiantsika ny tenin'Andriamanitra, itokiantsika ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia loharano tsy mety diso izy io, ary loharano tsy mety ritra ihany koa, ary mitambatra ao anatiny ny fahendrena, ny famasinana, ny famarinana, hery ary fitiavana mandrakizay. Raha tsy ampidirina ao amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia mora mitondra amin'ny fahadisoana ny fahalalana hafa rehetra. Ny fahendrena avy amin'izao tontolo izao dia tsy ampy hanorenana fiainana raha lasaina bavy-malala, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mitarika antsika ho amin'ny famarinana, manome antsika fiadanam-po, manome antsika fiadanan-tsaina, ary manome antsika ihany koa ny tena fiainana marina. Ny tenin'Andriamanitra no manome fahazavana ihany koa izy io, manome fahazavana ny lalantsika, manazava azy, manome fahazavana ny olona ihany koa, ka tsy tokony isy handeha ao amin'ny maizina isika. Izy no mamaritra ny lalan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fenitra tokony hotratrarina. Tsy nofoanana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa mitoetra mandrakizay izy io, ary nasehon'i Kristy ny lanjany tamin'ny fahafatesany. Ny famonjena mantsy dia miorina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ray, amin'i Jesosy Kristy izay mpanavitra antsika, ary amin'ny fanahy masina mampionona antsika ihany koa. Io no fototra azo antoka, iorenan'ny fiainana sy ny fanantenana mandrakizay. Raha fiherintsika ihany koa dia izao amin'ity anio ity, ny fatahoran'i Jehovah no fiandohan'ny fahendrena marina. Ny tenin'Andriamanitra no loharano azo antoka indrindra amin'ny fahalalana sy ny famarinana. Ary ny fahalalana avy amin'izao tontolo izao irery ihany dia tsy ampy hanondrenana ny mandrakizay antsika, fa mila ny tenin'Andriamanitra isika. Ny lalàn'Andriamanitra sy ny famonjena ao amin'ny Kristy no fototra iorenan'ny fiainana marina. Amin'ny tian'io ity dia miantso anao ny Tompo fa ny tenin'Andriamanitra ny loharam-pahendrena. Tsy mety lany, tsy mety ritra, ary fototra azo antoka ho an'ny fiainana, azontsika fiainana mandrakizay. Izay miorina amin'izany dia tsy ho very mandrakizay, tsy ho diso lalana, ary andeha amin'ny lalany mazava, ary azo fahazavana, azo fahendrena, ary fiainana mandrakizay no manin'Andriamanitra ho aisy ho anao. Engany mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany teny izany, ary tsy hiverina any amin'Andriamanitra raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay tsiraray avy. Misaotra anao ny nanomezanao anay ity maraina vaovao ity. Meteza mindra fo amelana elokay tsiraray avy. Ny teninao anay dia hitoetra ao anatinay tsiraray avy. Hanome fahazavana ao anay, hanome fanantenana ao anay. Ka ny teny fikasanao mahakasika izany teninao izany dia ho toso tanteraka aminay tsiraray avy. Ary ny ankonana tsiraray avy izay manarika izao fandarina izao ihany koa dia taio amin'ny fomba manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.